Inona moa zany no tanjon'ny lalàna eo amin'ny fiainantsika ary inona koa no anjara asa tanan'ny lalàna eo amin'ny fiainantsika? Anasana anao indray zany amin'ity fandarana universe ity ao anatin'ilay loha hevi-dehibe izay iarahantsika dia samia manaraka hatramin'ny farany. Faly miara-bantsika tsirairay avy indray ary indrindra irariana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ombantsika hiaraka amintsika ary ny fanahin'ny masina hanoro lalana antsika rehetra eo am-piarahana mandinika ny soratra masina. Mialohan'ny dinika dia andeha indao isika aloha hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao ny amin'izao tombotsoa ara-potoana omenao izao ahafahana miaino anao indray amin'ny teninao. Mankasitraka anao izay ny amin'izany tombotsoa izany fa sitraka mihitsy ny handray tsara ny teninao ka ny fananao masina no hanamafy izany aty anatinay ahafahanay manaraka araka ny sitraponao mba ho azonay tsara izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Resaka momba ny anjara asan'ny lalàna tsika anio, na hoe ny tanjona isian'ny lalàna. Ataoko fa miara-manaiky izao rehetra izao isika rehetra fa ny fiainana tsy misy lalàna dia mira fikorontanana. Tsara ho marihana amintsika fa lojika avy amin'Andriamanitra mihitsy anie ny fisian'ny lalàna. Ka raha esorintsika eo amin'ny fiainana izany ny lalàna dia toy ny manala ny lojika an'Andriamanitra amin'ny fiainana, toy ny manala ny masoandro. Tsy hisy eo amin'izao era misy antsika izao izany raha ny lalàna no esorina. Mandeha lalàna avokoa ny zavatra rehetra, ny natiora, ny fiaraha-miaina rehetra ary ny biolojia na ny aina rehetra ihany koa dia mandeha araka ny lalàna ihany koa. Ary ny ambony indrindra amin'izany ny fitondrantenantsika ihany koa dia nametrahan'Andriamanitra lalàna. Hoarina amina inona moa ity lalàna ity? Ny saotra masina dia miresaka azy io fa izao ny resahan'ny saotra masina voalohany aloha dia ny atao hoe fahotana dia fandikana lalàna. Fandikana ny didin'Andriamanitra. Afaka jerentsika izany ao amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ny andinin'ny fahaefatra, satria izao io lalàna io mantsy no mampiseho mazava ny tena toetra marin'Andriamanitra. Ka rehefa voarakitra ao amin'ny lalàna izany dia hita fa hoe io ny toetra n'Andriamanitra mazava. Ary rehefa manohitra azy io na mandika azy io dia izay no atao hoe fahotana. Ny fanaovantsika solomaso ohatra manampy antsika izany mba hahita mazava tsara ny manodidina antsika. Dia ohatran'izay koa ny fampiasantsika fitaratra dia manampy antsika hahita tsara ny zava-misy momba antsika. Ho an'ny vehivavy mijery bika eo amin'ny fitaratra dia hitany avokoa no harenina sy ny amboarina sy ny ampiana sy ny analana ny anesorana. Ho an'ny mpampiasa fiarakodia sy ny moto mampiasa ny fitaratra dia ahitany zavatra, ahitany mitsinjo ny fitaratra. Fa izao kosa ny fitaratra tsy manao asa mivaingana hoe izy no miaro antsika amin'ny loza, hoe arovan'ny fitaratra ianao amin'ny loza, fa milaza fotsiny izy hoe mety hisy loza eo. Ary izay indrindra no lesona raisintsika amin'ity hoe anjara asan'ny lalàna ity. Mitondra fahazavana sy faharisian-dahatra mantsy izy io manjary manaiky ny toetran'Andriamanitra isika rehefa mankatoa azy, mankatoa ny lalàn'Andriamanitra, satria izany toetran'Andriamanitra izany no tena zava-dehibe indrindra ampirisian'i Jesosy Kristy antsika ho arahana. Izay ilay vontoatin'ity hoe toriteny teo an-tendrombohitra ao amin'ny Mateo toko 5 ka hatrany amin'ny Mateo toko 7 ity. Tsara tadidintsika mandrakariva fa ny lalàn'Andriamanitra anie ka soratanan'Andriamanitra, dia tanan'Andriamanitra mihitsy. Ary tsy nisy hoe natao amin'ny elektronika izany na hoe fomba hafa, fa rantsan-tanan'Andriamanitra no nanoratana ny soratra masina. Dia rehefa avy eo dia nivoaka hoe didy 10 na hoe teny 10 nosoratan'ny rantsan-tanan'Andriamanitra. Nofitian'i Jesosy Kristy izy io ao amin'ny Marika toko 12 andininy 17 sy 1:30. Fintina voalohany dia izao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Io ny fintina voalohany mamintona n'ilay didy 4 voalohany momba ny fitiavana an'i Jehovah Andriamanitra. Ary ny faharoa dia izao izy hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Io no fintina ho an'ilay 9 farany na ilay hoe 9 tapan'ny faharoa mikasika ny fifandraisantsika amintsika samy olombelona.
dia nampiny Kristy zany ao amin'ny Mateo 4:25 hoe izany didy roa zany ilay hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao sy ny tiavan'ny namanao zany no iantonana ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Mazava be zany fa fifandraisana no tanjon'ny lalàna ary fifandraisana tanteraka no vokatry ny fitandremana ny lalàna. Tanteraka na hoe parfait ny fifandraisana vokatry ny fitandremana ny lalàna. Iarovanaandriamanitra antsika zany amin'ny fifandraisantsika aminy sy amin'ny fifandraisantsika amintsika samy isika no nametrahany lalàna. Mahita sary anankiray koa isika, fefy apetraky ny ray aman-dreny, izay zavatra amefen'ny ray aman-dreny na andraran'ny ray aman-dreny ao tokantrano dia izay zany manamarika ny tena toetra tian'ireo ray aman-dren'ireo ananany zanaka. Torak'izay koa Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra no nametrahany tahaka ny fefy ho antsika, ahatakarantsika ny sitrapony ahitantsika fa zao zany ny zava-dehibe amin'Andriamanitra ary nefa izay ny tena zava-dehibe indrindra. Izao no ankoatran'izay tsy hoe mamela heloka fotsiny Andriamanitra na hoe mandeha manome arak'izay angatahantsika fotsiny izy. Rehefa naseho any antsika ny lalàny dia izao no zavatra ataon'ilay lalàna. Io lalàna io aloha tsy mahavita mamela heloka. Io lalàna io aloha tsy manamarina antsika, tsy afaka manamarina antsika. Io lalàna io koa tsy manao fanavotana ao antsika zany hoe izy ndeha hanavitra antsika. Tsia, fa zao ampafantaran'ilay lalàna antsika kosa hoe zao no tsy mety atao, tahaka ny asan'ny fitaratra, ny asan'ny solomaso, ny fefy. Ary isika rehefa mahita an'izay dia mahatsapa hoe mila famelan-keloka. Ary izay famelan-keloka izay anatonako an'i Kristy, mila mandeha araka ny marina, mila haiko manatona an'i Kristy amin'izay fotoana izay. Ary izay mahatonga an'ilay hoe tsy misaraka ny lalàna sy ny filazantsara. Mitandrina ny lalàna ianao kanefa ny filazantsara dia Kristy izay nisolo anao satria hita fa tsy mahatandrina an'ilay lalàna amin'ny fahafenoana ianao. Dia Kristy nisolo anao ary izay ilay izy. Ny filazantsara zany dia hoe ny fahafatesan'i Kristy na ny fisoloany antsika dia tsy hoe ny lalàna ny manao an'izay asa izay, fa Kristy mihitsy ny manao an'izay asa izay. Fa ny ataon'ny lalàna kosa dia maneho hoe ianao zany ny tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, miverena eo amin'ny Kristy. Izay ny ataon'ny lalàna, mandehana mamaky eo amin'ny Kristy ianao dia izy ny anamboatra anao. Kristy no afaka manamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Hampahery azy ianao Andriamanitra, ahatonga antsika hanaiky ny lalàny ary hitandrina ny didiny sy hanaiky ny famonjen'i Kristy antsika hivavaka isika. Saotra raha eo no atolotra anao satria atoronao ny lalana, fa tsy vonjena amin'ny fitandreman-dalàna akory izahay, kanefa ny fitandreman-dalàna na ny lalàna kosa dia manoro anay ny lalana tokony hizorana dia ny toetra an'Andriamanitra izay tanteraka ary tsy misy tsiny, tsy misy azo kianina na pentina. Ampio izahay fa na tsy vitanay aza ny mahatandrina izany tanteraka dia vitan'ny fahasoavan'i Kristy izay namonjy anay teo amin'ny hazo fijaliana kosa zany. Ampio izay hanaiky an'izany famonjena izany ka andeha eo ambanin'ny fanaovana ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.